Amin'olitra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana bolana dia any amin'ny manamorona ny faritry mielaka any misy nivola sisan-drahona Senezo. Atombanana itoetra maharitra eo izy amin'izao fiantoan'ny herinandro izao. Hitantsika eo ihany no mety ho fizotrany sy ny mety ho lalany fa ny angadinany tanànanao dia ny anaraka hatrany ny vaovao avoakany Meteo Madagasikara. Tazantsika amin'ny sary izao ihany koa fa saika manenjika amin'ny faritra maro ny rotsakorana miaraka amin'io sisan-drahona io. Arak'izany tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny afovoany andrefana Madagasikara sy amin'ny faritra avaratra andrefana, amin'ny faritra sasany amin'ny afovoantany ary any atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Mafisina hatrany zany ny fampitandremana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay amin'ireto distrika sy faritra voalaza manaraka ireto: Ambanja, Bealanana, Analalava, Antsohi, Port Berger, Borziny, Mampikony, Miandrivazo, Belontsiribina, Farafangana, Vonrozo, Vangaindrano, ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Boeny, Melaky, Vatovavy, Fitovinany ary Analamanga. Entanina ny rehetra mba ho mailatrany ary arao atsakany sandavany foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety isy eo. Raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ny jerentsika amin'ny Antsipriany dia saika mbola etoetrany aloha ny orana somary miatoato amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha ny rapitso maraina izao dia saika ho maina aloha any amin'iny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny. Ny faritra hafa kosa dia azo orana somary miatoato avokoa. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana somary miatoato amin'ny faritra maro manerana ny nosy, afa-tsy ny any amin'ny tendrony avaratra miaraka amin'ny faritra Savasy, Analanjorofo ary any atsimo andrefana, Anosy ary Androy. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay mananika hatrany amin'ny 4 degré maripana ambony rindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa amin'ny maripana ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana. Raha mivinany toetry ny andro ny talata kosa indray dia tombanana ho maina hatrany aloha ny any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy ary ny tapany avaratra ny faritra Anosy, torak'izay ihany koa ny any Savasy, Analanjorofo. Ny faritra hafa dia anorana manify somary miatoato avokoa. Mety ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny faritra sasany ho an'ny Akitany ary any atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Mivinany maripana kosa indray dia mety hananika hatramin'ny 17 degré maripana ambony rindra any Toliara, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 30 degré. Andao ho faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay dia ho maina aloha any amin'ny faritra Menabe, atsimo andrefana, Androy, Anosy. Ny faritra hafa kosa dia mbola ho hita taratra eny ihany ny orana somary miatoato. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny 9 na 17 degré maripana ambony rindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 30 degré. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Mialohan'ny tena isa rahantsika dia averina foana ny fifandraisana ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro. Ny YouTube kosa dia Meteo Madagasikara, afaka tsidihanao ihany koa ny trankala www.meteomadagasikara.mg ary ny application mobile Meteo Madagasikara officiel. Veloma tompoko.